toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio eto ambavaka ny fiainam-panahany mpino mila olona andoalika hivavaka isan'andro ny tompo ahaka ny voasoratra ao amin'ny Efesianina 3:4 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary noho izany no andoaliako amin'ny ray mba hatanjaka ara-panahy sy hitoetra tsara ao amin'ny Kristy ireo olony rehetra ahaka ny voasoratra ao amin'ny Efesianina 3:4-7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mba omeny anareo ahaka ny hareny voninahiny ny mba ho atanjahany fantatra amin'ny fanahy ny toe-panahinareo mba hitoeran'i Kristy ho amponareo amin'ny finoana ka maka sy orona mafy amin'ny fitiavana ianareo. Manaiky ve ianao? Vavaka isika. Ray eo, aoka ireo olonao mba handroso ara-panahy kokoa hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-peona tompoko.